Raha ny fizotra ny ankehitriny no jerena dia hiafahana hatramin'ny 3 degré celsius ny tany ka tsy ho azo iainana eran'izao tontolo izao. Anjary ho loza mitatao amin'ny olona manalinalina ny fiakaran'ny rano sy ny loza voajanahary. Rehefa tonga eo amin'ny 2,5 celsius ny maripana dia ho ringana avokoa ny ampahatelon'ny vatoara na ny récif corallien rehetra, ary rehefa tonga eo amin'ny 2 degré celsius ny maripana dia tsy hisy intsony mihitsy izany fa ho ringana tanteraka. Anisan'ny zo fototra maha olona ny fahafahan'ny tsirairay miainana tontolo iainana sahaza sy mendrika, ahafahany misitraka ireo zo maha olona azy rehetra toy ny zo ara-pahasalamana, ny zo ara-tsakafo, ny zo hanana farim-piainana sahaza, ny zo azo rano sotro madio ary indrindra koa ny zo ara-pandrosoana. Hitantsika tato ato anefa fa nisy fiovana goavana ny tontolo iainantsika sy ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra noho ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro izay manjary manohitohina ireo zo maha olona antsika ireo. Maina ny tany, tsy mirotsaka araka ny tokony ho izy intsony ny orana, hany ka sahirana ny mponina vao mahita rano ampiasaina. Vokatra izany dia tsy ravorary intsony fa mikarana. Tsy manana hohanina intsony ny mponina. Rehefa tsy mamokatra ny tany dia voasarika ho any amin'ny fanapahana ala ny olona maro, hanaovana arina hosolo ny asa velotena, saingy izany indrindra ny vao maika mampirongatra ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro eto amintsika, indrindra fa azo maina 700 kilao vao ahafahana mahazo arina 100 kilao. 900 ala eto Madagasikara no ringana tanteraka ankehitriny. Very miaraka amin'izany ala izany koa ny 900 ny zavaboary sy harena voajanahary izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary mety ho lany tamingana mihitsy ka tsy hisy holovain'ny taranaka aoriana. Mihazakazaka ihany koa fiotsahan'ny tany sy ny fahakikisan'ny morondrika ka anisan'ny voakasika amin'izany ny faritry Morondava, Mananjary, Manakara ary Mahajanga. Noho ny fahaverezan'ny ala dia 3,3 ny tany manerana izao tontolo izao no simba ankehitriny, ary raha mitohy ny tsindry mihatra amin'ny tany dia vinaina ho ny 900 no simba amin'ny taona 540. Lavaka mikodana ny tavela rehefa tsy misy ny ala. Tsy voaharo Amerika sy ny rivotra intsony no tany. Tototry ny atsanga ny renirano sy ny tany fambolena ary ny lohasaha. Noho izany dia miaina ihany koa ny vokatra. Etsy ankilany anefa dia tsy mitsaha mitombo ny doro-tanety. Vokany, miompampana ny hafanana satria mitombo be ny entona maloto amin'ny rivotra. Miantona ny orana, tsy misy ny rano, maina ny tany, simba ny fambolena. Anisan'ny lasibotra amin'ny fanaovana arina ny ala onko na ny mangrove, kanefa tsara ho fantatra fa ny ala onko 1 hektara dia mamokatra trondro 2 taonina isa-taona, ary ny ala onko 1 kilometatra tora-droa dia mamokatra drakaka 2,5 taonina isa-taona. Noho izany dia tena sarobidy tokoa izy ireny. Anisan'ny mitondra areti-mandoza ihany koa ny doro-tanety satria 200 ny zaza vao teraka ny voan'ny aretin'ny taova-pisefoana noho ny faloton'ny rivotra, ary izany faloton'ny rivotra izany ankehitriny no antom-pahafatesana voalohany eto Madagasikara alohan'ny tazomoka, izay efa fantatra nefa fa mandripaka olona marobe. Tsy adino koa nefa fa tsy ny doro-tanety ihany no manapoizina ny rivotra iainantsika, fa eo ihany koa ireo setroka tsy voafehy avy amin'ny fiarakodia sy ny fandoroana fako tsy araky ny lalàna any an-tanan-dehibe. Noho ity fiovan'ny toetrandro ity dia maro ihany koa ireo voatery mifindra monina na ireo antsoina hoe réfugié climatique satria tsy afaka miverina any amin'ny tany haviany intsony izy ireo. Indrisy anefa fa mitondra savorivory eny anivon'ny fiarahamonina koa izany ka miteraka faniliana sy herisetra amin'ireny mpifindra monina ireny. Farany dia tsapa fa mihamafatra ihany koa ny herin'ireo loza voajanahary sy ny fiantraikany. Mihamafy hatrany koa ny rivo-doza izay miteraka fahasimbana maro sy mahatongatondradrano toy ny tany Mahajamba sy Morondava ary Mahajanga farany teo. Anisan'ny endrika fikorontanan'ny rotsakorana ny tsy fahampiany na koa ny firotsahan'ny be loatra izay miteraka tondra-drano toy ny trangatany Toliara tamin'ny taona 2024.